andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo no ovatitsika. Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Maty an'ity andalatsoratra masina ity sika ary ny tena tiako ampaherezana sy tarihana tsika ao anatin'izany dia ny amin'ny hoe miazakazaka hatramin'ny farany, ao anatin'ny hazakazaka izay iantsoan'Andriamanitra atsika. Miazakazaka iantsoan'Andriamanitra atsika ary entehiteny aza hoe tsisy na dia iray izy amintsika ireo ka tsy miazakazaka. Fa miazakazaka daholo isika fa nandray fotsiny ilay hazakazaka mety tsy hazakazaka izay tsy iantsoan'Andriamanitra atsika fa hiazakazahantsika. Ho an'izay namaky ny testamenta taloha zao teo dia anisan'ny tsy tadidiko ny resahako tamin'ny fivoriana alakamisy atoandro moa izay hoe mampalahelo ny mahita ny fiafaran'ny Josia mpanjakan'ny Joda. Niazakazaka any amina hazakazaka tsy tokony hazakazahana izy, hiady amin'ny mpanjaka Neko nefa tsy natsoan'Andriamanitra hiady amin'ny mpanjaka Neko mihitsy izy ary Neko raha teo dia nahalala hoe hiady amin'ny mpanjakan'ny Asiriana izy fa tsy hiady amin'ny mpanjakan'ny Joda, fa nitetateta any amina ady tsy tokony hediva ny Josia mpanjaka, lay navita fantsipivavahana lehibe tao Jerosalema dia maty tany anady izy. Ny afara amina atao hoe hazakazaka zay tsy tokony hazakazahana izy. Ary zany anisany tiako ampaherezana antsika hoe jereo foana hoe inona ny hazakazaka ny iantsoan'Andriamanitra antsika dia miazakazaha amin'izay tia ny hazakazahantsika. Ary eny mety nandray ihany koa zany mety miazakazaka isika fa ho an'ny tenantsika. Mety miazakazaka isika fa ho ana zavatra manokana izay tsy hisy idiran'ny fanjakan'Andriamanitra fa mety fiainantsika manokana fotsiny. Dia tsy haintsika ny manavaka an'ilay izy dia ny faniriko nefa fahatsika mandeha hoe inona marina tompo no hazakazaka ny tsonao ay. Kopatanana maha ve Joary sy asana aveo satsy ao. Asaina ianao zany hazakazaka amin'ity fotoana ity Zay mantsy mandeha miazakazaka matetika dia indraindray miazakazaka dia hoe mandoha vola rehefa manao trail ireny zany indraindray nahitanareo hoe botabota ohatr'izao dia miazakazaka any indraindray dia mandoha vola mihitsy mba hiazakazaka. Fa androany ity hazakazaka resahany ity zany ho an'izay tsy malala ilay hazakazaka resahany eto hoe fanarahana an'Andriamanitra. Isika rehetrarehetra ireo nantsoina anaraka an'Andriamanitra avokoa. Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina hatramin'ny fahavalo dia ndao renesitsika ny tenin'ny Paoly manoloana an'izany hazakazaka izany ary hojerentsika bebe kokoa izy ireo izany dia misy tena hoe nampahery manokana izy ity tamin'ny vaky tentsika tamin'ny 2 herinandro lasa izay. Ary tiako ampaherezana atsika fiangonana. Zao no soratan'ny Paoly ho an'i Timoty. Fa izaho dia efa atolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatramin'izao dia ho tahirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa. Tao hivavakitsika. Raha eo misaotranao ny amin'izany teny izany izay azonay vakiana indray amin'ity androany ity. Misaotranao ny amin'ny fampatsevanao anay tsiraray avy indray amin'ny alalan'izany teny izany ny amin'ny antom-pisianay ary ny amin'ny hazakazaka misy anay, ady tokony edivanay, ny amin'ny tokony tahirizanay ny finoana hatramin'ny farany. Misaotranao fa maneho ihany koa ianao amin'izany teny izany hoe manana satro-boninahitry ny fahamarinana ho anay tokoa ianao ary amin'izay andro izay dia matoky ianao hanome anay izany satro-boninahitra izany, teny fikasanao anay izany. Ary teny hoe fanirianao anay tsiraray avy tokoa ny hazakazaka tsara, ny amita ny hazakazaka hatramin'ny farany araka ny sitraponao. Ary fantatray tompo tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany, tsy vitanay amin'ny lohanay fotsiny amin'izao zany fa tena hoe manantena feno anao izay mba anampy hitarika anay ao anatiny izany. Dia misaotra ray malalo. Amen. Tsy haiko hoe aiza ny tena fahalalantsika an'io Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahafito io fa ho ahy manokana raha ny zavatra hitako dia any amin'ny filazana manjo izy io matetika ny tena mipetraka. Rehefa misy olona iray indrindra mety hoe naharitraritra izy ara-taona tetỳ ambonin'ny tany dia matetika io no soratana ao anatin'ny fiara-para. Efa niady tsara aho, nahatanteraka amin'ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho.
fanontaniana voalohany eo anatin'izay ngama dia hoe move Paoly teto efa maty, nanoratra an'io amin'ny epistiliny izy. Andininy fahenina manondra efa fatapatatry Paoly fa efa akaiky ny andro izay ahafatesany. Ary soratany Paoly nefa izy io ho an'ny Timoty izay mbola eny ampiazakazahana. Zany hoe tsy tena soratany Paoly ho an'ny tenany izy io fa soratany Paoly ho an'ny Timoty izay anoratany ao anatin'ny fahatanorany ary mbola tena ao anatin'ny azakazaka izay etson'Andriamanitra azy, na hoe ny fiainana izay nietson'Andriamanitra azy, hoe misy fiainana nietson'Andriamanitra anao, misy antso izay nietson'Andriamanitra anao. Ary tena manentana, mampahery i Timoty, i Paoly ao anatin'izay. Raha mijery nefa isika ny amin'ny fiainan'ny Paoly izy tena manokana dia nahatanteraka tsara an'izay fiazakazahana izay hatramin'ny farany izy. Io zavatra soratan'ny Paoly io dia marina amin'ny fiainany ary tsy mpitaro-bato vilam-bava mihitsy izy eto. Fa malala tsara an'izany ary na eo ara tiako eritreretana antsika hoe ny atao hoe mahatanteraka amin'ny fiazakazahana hatramin'ny farany dia hoe nandeha hatramin'ny farany ianao ny amin'ny fiainana tian'Andriamanitra iainanao. Izay mira, egalina ny dikan'izany mira izany fandresena. Ary na famaritantsika ny atao hoe fandresena aza dia mety tokony tsombadika ambony ambany androany manoloana ny hoe inona moa izany hoe fandresena zany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria raha miteny Paoly hoe nahatanteraka amin'ny fiazakazahany, navita hatramin'ny farany, natahiry ny finoana, izay ny atao hoe mandresy. Ny fomba nahafatesany anefa mampitsite eritreritra, izany ve ny atao hoe mandresy. Ny tantara kristianina dia manambara ny asan'ny apôstôly tsy miteny tahaka ny ahoana nahafatesan'ny Paoly, fa fantatra fotsiny araka an'io andininy faheniny io fa ho faty martio izy. Raha ny tantara kristianina amin'ny akabeany izay verina tokony ho marina dia hoe no tapahan-doha nahafatesan'ny Paoly. Izany ny atao hoe navita tsara ny fiazakazahany, maty martiora, nafoy ny ainy ho an'ny filazany tsara ny Kristy. Izay tsisy amintsika maniry an'izany. Ary tsisy amintsika zany rehefa loharana lavahana lalina kokoa ny anao an'izany hoe nandresy i Paoly. Asa rera mba isany ananantsika nefa ny tena antony izany. Tapahan-doha no nahafatesany Paoly tao Roma, teo ambanin'ny fanjakan'ny Nero, mpanjaka zay nankahala na ihany koa hoe niezaka nampiasa ny fanenjehana ny kristianina amin'ny resaka politika fotsiny ihany. Ary izany tiako hoentsonantsika hoe hevery hoe inona marina moa izany hoe mahatanteraka amin'ny fiazakazahako hatramin'ny farany, indray andro any ve hipetraka dia hitena hoe tena nahatanteraka amin'ny fiazakazahako natsangana trano anankifolo. Nahatanteraka amin'ny fiazakazahako ako anjere manana zafikely maro. Tsisy maratsy an'izany mety misy fahendrena ary ny sasany amin'izany raha izay ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa raha toa tsy natsangana fa tsy ho an'ny tenantsika fotsiny ihany isika ary tsisy idiran'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany, natanteraka fiazakazahana isika fa tsy fiazakazahana izay niantson'Andriamanitra antsika. Ary izany anisan'ny mazava-dehibe hoe inona moa ny fampaherezan'ny Paoly, ary toa azo lazaina hoe zavatra ray ihany ny resany amin'ireo ohatran'ny zavatra telo teneniny eo amin'io andininy fahafito io. Niady tsara, nahatanteraka amin'ny fiazakazahana, nitahiry ny finoana. Niady tsara, nahatanteraka amin'ny fiazakazahana, nitahiry ny finoana. Ary ankoatran'izay ilay andininy fahavalo dia toa maneho fanentanana antsika mba hiazakazaka hatramin'ny farany, satria na ilay hazakazakitsika aza dia ho avy ny fotoana hanomezan'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay mpitsara marina antsika ny satro-boninahitry ny fahamarinana. Milaza an'izany Paoly eo tsy androko, ho avy ny fotoana amin'izay andro izay sy ho an'ireo rehetra koa izy izay tia ny fisehoan'ny Kristy. Izany hoe isika rehetra izay tia ny fisehoan'ny Kristy, manantena ny fiavian'ny Kristy indray, dia ho avy ny fotoana tsy ho zava-poana ny faharetantsika mihazakazaka ao anatin'ny antso izay niantson'Andriamanitra antsika. Tsy ho zava-poana ny atao hoe finiavantsika miankina amin'Andriamanitra hatahiry ny finoana hatramin'ny farany, na inona mety ho sarany. Fa ho avy ny fotoana
eritrereto hoe omen'ny tompo asiako tsindry tsara anatin'ny tompo satroboninahitry ny fahamarinana isika everana hoe zany ny tompo ve manome zavatra tsy ampiheverana mety amin'ny zavatra tsy ho sarobidy ve izy zava-dehibe zany ny tompo ilay mpitsara marina no an'olotra ao izy Paoly an'ilay satroboninahitry ny fahamarinana misy zavatra miandry atsika ao arina ao ary miankina amin'ny fomba iainantsika amin'ny fiainantsika izao na araka ny teneniko hoe azakazaka misy atsika ny ady edivantsika ny fitahirizantsika ny finoana hatramin'ny farany no andraisantsika izany ary misy zavatra anaky efatra ireto izay tiako zaraina amintsika ao anatin'izany hoe ny fanentanako dia tonga antsika teny hoe amarana tsara ny antsoko dia tonga antsika hifandrimbona hifampahery mba hamarana tsara hiazakazaka tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika arak'izay antsony hoe amarana tsara ve ao sa tsy amarana tsara ve ianao sa tsy amin'izany fanarahana an'Andriamanitra zany atahirin'ny finoana hatramin'ny farany ve izaho ianao isika sa tsy hiady ny ady tsara amin'ny finoana ve ianao izaho isika hitoy ao anatin'izany ve isika sa tsy dia hitako avy ao amin'ny toko faefatra iray manontolo io Timoty 2 ary ngambany ihany koa vao maika aza tiako hisintomana antsika iaino bebe kokoa an'io Timoty 2 toko faefatra io dia io no azo lazaina hoe toko farany zany raha tsy mbola nisy toko tamin'izany fa epistilin'ny Timoty 2 ny epistiliny soratan'i Paoly farany mialohan'ny nahafatesany ary amin'ny kolotsaintsika gasy zao mihitsy ny hafa amin'ny farany dia ndao heverintsika arak'izay koa inona ny hafatra ny Paoly apôstôly izay namarana tsara natanteraka ny fihazakazahany natahiry ny finoana hatramin'ny faran'izany mba hatonga antsika tsiraray avy ihany koa tena hoe amarana tsara hiazakazaka tsara atahiry ny finoana hatramin'ny farany zavatra anankiefatra voalohany no jerentsika amin'izany hoe fantatry Paoly tsara ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainany hitantsika eo amin'ny toko faefatra iny izany faharoa ny aina fiainany Paoly izay voamariky ny fianteherana feno amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra raha azo ampianan'izay ilay teny eo nanomboka amin'ny fanombohana hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany fahatelo nanana fiombonana tamin'ireo olona masina izy izay tsy voatery nafinaritra foana nisy nakivy tao fa naharitra ary nanana fiombonana tamin'ny olona masina ny hoe fiainam-piangonana miaraka amin'ny olona foana izy izay mino ho an'i Kristy ary faefatra farany dia nahalala ny fiarovana-Andriamanitra tamin'ny ratsy izy dia ireo efatra ireo no tiako zaraina amintsika izay hitantsika rehefa jerentsika hoe nanampy ary nampiasain'Andriamanitra hatonga ny Paoly haharitra hatramin'ny farany natanteraka ny fihazakazahana hatramin'ny farany natahiry ny finoana hatramin'ny farany ny ady tsara ary izy ireo dia tsy hoe ray amin'ireo fotsiny no atao fa rehefa mijery tena ao anatin'ny fiainana kristianina ray manontolo tsy hoe tia fotsiny zany ny ataoko mba haharitra hatramin'ny farany ahako fa mifameno samy ampiasain'Andriamanitra ireo aretan'ireo izay natsoan'Andriamanitra hatramin'ny farany ao aminy araka ny antsony izy izay mampaharitra antsika hatramin'ny farany rahateo ny Timoty mety misy amintsika metoa dia makana ny saintsika zao amin'izao Timoty 2 toko 1:7 aonao izy Paoly fantatro izay noko ary fantatro fa hatahiry izay zavatra natolony ahy hatramin'ny farany izy izany hoe raha ny antso antsika Andriamanitra dia reto zavatra zaraiko reto dia tsy mifanohitra velively amin'izay izy ve no mitahiry asa za mila matahiry ny antsoko fa haintsika tsara mihitsy ampiasain'Andriamanitra ireo zavatra ireo hitahirizany atsika satria izy no efa mahatahiry atsika hatramin'ny farany miantso atsika izy zany ireo ny lalam-pahasoavany ireo ireo ny fomba ampiasain'Andriamanitra ireo hatonga atsika haharitra hatramin'ny farany voalohany fantany ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ny 7:10 anisany hojerentsika tsara 7:10 dia zao no voasoratra hoe nitsangana teo anilako anefa ny tompoka nampahery ahy mba ho tanteraka tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba horeny jentilisa rehetra izany inona moa ny ambaran'ny Paoly eo rehefa mamaky an'ity toko efatra ao amin'ny Timoty ity isika 9 sy toko sy 9 izy ao amin'ny toko faefatra io dia mananatra mafy mihitsy
any Timoty mba hitory ny tenin'Andriamanitra. Ao no misy an'ilay teny anankiray izay matetika ampiasainareo aminay pastera rehefa sao dia mba afaka mizara kely aloha ianao dia rehefa ohatrany tsy afaka dia ahoana izany ilay mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Satria antsony Paoly mihitsy izay ary antsony Timoty ihany koa izay amin'ny maha hoe mpitarika fiangonana azy. Zava-dehibe aminy atao hoe fitoriteny ary natsoan'Andriamanitra an'izany fitoriteny izany. Ary eo amin'ny 17 dia hainy Paoly tsara mihitsy hoe natsoan'Andriamanitra izy ho mpitory ny filazantsara, ho mpitory ny tenin'Andriamanitra indrindra fa aizy any amin'ny jentilisy. Fantany mazava ny antson'Andriamanitra. Manoloana ny Agripa mpanjaka izy eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:40 manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 20 dia hovakiako hoe nanomboka amin'ny ohatrany hoe mijoro vavolombelona Paoly manomboka amin'ny andro ny fanenany tamin'ny tompo hatramin'ny andro nijoro manoloana ny Agripa mpanjaka io fa hitantsika tsara hoe fatany antsony natsoan'Andriamanitra ho inona ao. 12 tamin'izany raha nakany Damaskosy aho Paoly no miteny eo manoloana ny Agripa mpanjaka nitondra fahefana sy teny izay azoko tamin'ireo lehibe ny mpisorona koa noho n'ilay ny tatao vovonana iny ny andro ry mpanjaka dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra manodidina ahy sy ireo izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko tamin'ny teny Hebreo aho hoe Saoly, Saoly. Antso izany misy miantso izy Saoly, Saoly, Saoly ihany ny Paoly. Nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy aho, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izaho ny Jesosy izay enjehinao. Koa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no nisehoko taminao. Io le antso mazava tsara amin'ny Paoly. Dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao amonjy anao amin'ity firenena ity sy ny jentilisa izay anirahako anao. Ampahiratra ny masony, ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Noho izany ry Agripa mpanjaka dia tsy nandahy ilay fahitana avy tany an-danitra aho fa tamin'izay tany Damaskosy aloha, tany Jerosalema sy ny tany Jodea rehetra ary tany amin'ny jentilisa koa. Dia nitory teny aho mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ireo ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Hainy Paoly tsara ny antsony eo amin'ny fiainana. Ary voalohany fanontaniako anatin'izay antson'Andriamanitra, ienao ve ny antson'Andriamanitra? Mety ny anomboako azy ny antson'Andriamanitra amin'ny akapobeany. Eo zao izy miteny mihitsy Paoly eto hoe ny antso azy Andriamanitra amin'ny teny Hebreo Saoly, Saoly. Fa misy endrika izay tokony endritsika tsiraray avy eo amin'ny fiainantsika. Manoloana ny hoe ny antso Andriamanitra ho azy. Mety tsy mbola le antso manokana andresako anatin'izay fa le antso hanantona azy efa ianao ve ny feon'Andriamanitra miantso anao amin'ny anarako ohatra ny anao tanteraka manatona azy. Mety tsy henoko mivantana tahaka n'izany ary mety izay mety eritreretiko fa inoko hoe ny antso ahy tamin'ny anarako ny tompo. Raha isan'ireo novonjeny dia fantatra hoe ny antso ahy tamin'ny anarako ny tompo satria voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarako ary izy no ny antso ahy. Fantany aho. Ary ny fantaniako amintsika tsiraray manana an'izany fantatrao ve fa fantany ny anaranao? Raha tsy fantatrao hoe fantany ny anaranao dia manamafy hoe tsy natsony ianao. Manamafy hoe tsy natsony. Raha tsy mbola fantatrao man'izay ngeny atao hoe novonjen'Andriamanitra. Anisan'ny ohatra anankiray amin'izany re anisan'ny tsaroko foana ity rehefa mieritreritra ny Lazarosy tao am-pasana natsangan'i Jesosy. Nanino Jesosy ny teny hoe ry Lazarosy mivoa, indraindray moa ny ataon'ny sasany blagy. Satria raha ny teny fotsiny izy hoe mivoa, izay maty rehetrarehetra tao mivoaka daholo. Fa nantsony manokana ry Lazarosy mivoa. Fantany manokana izay antsony. Efa henonao ve ny feon'ny antso anao? Maneno mafy zany eo ambonin'ny hazo fijaliana, tao Kalvaria amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Miantso ireo izay azy manatona. Ary izay antso akapobeany, izay zava-dehibe ary atombohantsika.
fa manaraka izany fantatra manokana ve ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mety mbola antso akapobeany ihany koa raha izy ity, fa hitantsika tsikely mety tsy voatery anie fantatritsika manokana hoe ohatran'ny Nemy Paoly mihitsy hoe hitory any amin'ny jentilesy ny aloha mbola miandra io hoe inona le antsony manokana ho hafa mandra-pahenoko an'izay za tsy hanao. Ny fomba halalana azy dia ataovy loha izay efa mazava. Lehilahy ve ianao, manambady ve ianao, raim-pianakaviana ve ianao, rahalahy ve ianao, inona ny antso no anao manokana mahalehilahinao eo amin'izay toerana izay. Iandro fanambarana manokana ve ry lehilahy vao hiteny hoe aza mampirafy. Mbola tsy niteny amiko manokana an'izany aloha Andriamanitra. Mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mbola tsy niteny amiko manokana izy ny amin'ny aza mangalatra. Mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mamatsy ho an'ny ankonana misy anao, mazava amin'ny tenin'Andriamanitra izany ho antsika lehilahy mifanambadiana sy ny fananana zanaka. Ary misaotra azy hoe matoy izy ny antso araka izany, izy ihany koa no mamatsy antsika araka izany. Vehivavy ve ianao? Ino izany hoe vehivavy manambady reny mpianakaviana, manana anabavy, inona ny andraikitra ao anatin'izany? Miaina ny fiainako manokana raha mbola tsy manambady, raha mbola mpitovy, inona ny antson'Andriamanitra ay ao anatin'izany zavatra izany? Mareny, inona ny antson'Andriamanitra? Fantatsika hoe misy antsony arak'izany. Ary ataovy izany rehetrarehetra izany arak'izay fantatsika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa manana antso isika ao anatin'izay. Manana antom-pisiana. Fa rehefa tsy fantatritsika ny antom-pisitsika, tsy hitatsika fa dia mandeha ny foana fotsiny dia izao tontolo izao no anefa antsika, dia tsy hatateraka ny hazakazaka hatramin'ny farany mihitsy isika. Miovaova. Tsy ho tahaka ny an'i Paoly ary tsy handray ny anatry Paoly mihitsy hoe ahoana moa no tokony haharetako hatramin'ny farany. Fa enolo voalohan'ny antsony. Rehefa niova fo ianao dia faniriko dia ninonao hoe efa niantso tamin'ny anarako tokoa izy. Maneno mafy izany eo ambonin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ankoatran'izay natsony iainan'ny fiainako manontolo araka ny sitrapony. Sasany amintsika mety malala mazava, ohatran'azy ao fantatro mazava hoe hatreto raha mbola tsy ho vainy. Tiako teneny indraindray koa misy ny vanim-potoana. Vanim-potoana iainantsika rehetra zany a. Ohatra hoe rehefa zaza ianao dia mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny. Metanora ianao dia manomboka mianatra mandeha irery. Manambady ianao dia miaina an'izay vanim-potoana manambady izay. Mananjanaka ianao miova foana ilay vanim-potoana. Ohatra nafantatra hoe hatreto ny vanim-potoana hitondran'Andriamanitra dia hoe mba ho mpitandrina fiangonana. Fantatro mazava zany, tsy misalasala na ny kely. Na hiala azy nareo, za hitandrina fiangonana foana. Andramo ane? Dia daviko any an-tranonareo any mihitsy. Fa hoana amin'ny ala, izay mampitandrina azy. Ny tiako teneny mazava amiko izany. Ny faniriko anareo mba hazava ihany koa eo amin'izay misy anareo. Ary fampahireza ao anatin'izay raha tsy hitatsika mazava nefa dia toy izy hoe nisy vanim-potoana teo amin'ny fiainako ny ainan'izany hoe tsy haiko mazava. Fa misaotra an'Andriamanitra amin'ny olona ampiasaina izay mitondra teny faminaniana tsaroko tany amin'ny 2006-2007 tany ho any ngamba nitondra teny tahaka izany tamiko hoe mivavaka ianao izy mety tsy hitanao hoe makaiza marina Andriamanitra ny fiainako manokana. Fa ny teny ohatrany hoe sary hitany nasehoan'Andriamanitra azo ho ato amin'izay fotoana izay rehefa mivavaka ho aho dia hoe tahaka an'ireny sambo ireny ianao izy dia ilay vao mandeha maraina iny dia mbola feno zavona. Fa ilay kapo nefa efa mandeha any amin'ny hoe ino ny lalana dia arakaraka ny andehananao Andriamanitra mitondra fahazavana tsikelikely dia mihamazava io fatoizo. Ary izany ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Salamo 8:100 andininy 5:100 fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa tsy hitanao hoe hoaiza hoe ho aria sa tsy ho aria dia ilay androany aloha mandinga anay za fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Janona akaiky azy mifandraisa aminy. Ary izany ny faharoa hitantsika hoe nahatonga ny Paoly nahatanteraka amin'ny fihazakazany hatramin'ny farany tsy hoe enony fotsiny ny antson'ny tompo aminy mba hitory ny filazantsara any amin'ny jentilisa fa faharoa eo amin'ny andininy 7:10 io dia nisy an'izay hoe nanakaiky ny tompo. Andininy 7:10 tapany voalohany a nitsangana teo anilako nefa ny tompo ka nampahery ahy. Raha indray maniry mihitsy mba hisy an'izany. Io mivavaka dia io ny tompo fa mitsangana eto anilako. Sa ve tsika teny ka ny tompo ary tsy mitsangana eto anilako za raha nga tsy hivavaka.
fa ny zavatra anankiray hitantsika ao anatin'io dia zao hoe niantehatra tamin'Andriamanitra foany Paoly ao anatin'izay antso nampanaovan'Andriamanitra azy. Tsy mampatsiahy antsika ny teny fikasan'i Jesosy ve zany rehefa naniraka ny mpianana izy mandehana mitoriany filazantsara le andiny manaraka matetika tsy ohatrany hoe mavantsika indro aombanareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay iraka ilay antso no mampanantena ny tompo fa hiaraka. Fandranay sasany amintsika fa haiko le antso fa babay ianao ry tompo misaotra fa mazava ny antom-pisiko dia manatanteraka niny ivelan'ny hery izay omeny tompo atsika. Tsy manana fianteherana aminy, tsy manana fifandraisana aminy. Ary za dia te hampahery foana hoe ndao isika ifanampy foana ho amin'izany hoe tena hoe fafana mifandray manokana amin'Andriamanitra. Zany mahatonga na mampahery atsika foana ohatra rehefa misy resaka manokana entretien ray amin'ireo andraikitra voalohany foana dia davina mipino tsirairay eo anivon'ny fiangonana mifandraisa manokana amin'Andriamanitra. Rehefa mieritreritra amin'ny Paoly dia io zavatra teneniny hoe nitsangana teo anilany tompo tsy eo ihany izy no manoratra an'io fa hitantsika koa tamin'izy tany Korinto dia be da be ny fanenjehana dia teneniny ihany koa hoe nitsangana teo anilany tompo dia nampahery azy dia niteny taminy hoe manana olona maro eto amin'ity tanàna ity aho. Hitantsika ihany koa ankoatran'izay mety fiseho an'ilay nitsangana teo anilany tompo rehefa tamin'ny Filipi izy tao am-ponjy izy. Inona no nataony? Mivavaka, ny hira, ny deran'Andriamanitra. Tsy nangataka akory izy tamin'iny ho ansasany amintsika izay tsy mahay mandray an'io andalan-tsoratra masiny hoe voay re ty gadrako ty. Asory tato tsy nangataka an'izany izy. Ny antehitra tamin'Andriamanitra fotsiny izy amin'ny fotoana rehetra. Ny dera ny saotra an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra no nanao ny toyany, nanafaka azy tao. Entina ilazany zany hoe ny fianteherany amin'Andriamanitra. Asa ny sasany amintsika manao ahoana rehefa mamaky ny epistily isika. Epistily toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra andininy fahadimy ambin'ny folo hatrany amin'ny farany any epistily ny Efesianina toko voalohany saotra anareo andininy fahadimy ambin'ny folo hatrany amin'ny farany any raha ny tena izy ka vavaka io soratan'ny Paoly io Tesalonianina be da be ny vavaka ny soratan'ny Paoly ao. Efesianina toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy faha-raika ambin'ny roapolo vavaka ny soratan'ny Paoly ao. Dia misy indray milaza hoe tsy mpivavaka Paoly, teolojianina fotsiny izy. Tsy teolojianina mpivavaka izy ary mpivavaka teolojianina izy. Tsy saina fotsiny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny tia an'Andriamanitra tamin'ny saina izy. Antanio zanak'Israely tany anefitra 70 taona isa maraina 9 andro anatin'ny 7 andro mifo maraina maka mana. Ry fiangonana ankehitriny fo maraina ve ianao maka ny mana sazy ianao vitako ty. Ny anery pastera ny hoetiko mambavaka araka le toriteniny le vazaha tamin'iny tsy adiniko mihitsy hoe ndray andro no ny sakafo dia 70 andro nandeha foana mifandray amin'Andriamanitra ve isika sa tsy? Akaiky azy ve ianao sa tsy? Edivanao ve zany sa tsy? Manana an'izany fahazaran'izany ve ianao sa tsy? Manana an'izany ataoko amin'ny teny frantsay disiplinina ve ianao sa tsy hoe mifandray amin'Andriamanitra voalohany indrindra ihany koa. Mamaky Baiboly. Ho avy ho an'ny fotoana nameloko atsika ty zavatra ty. Ho atsika tanora, tsy haiko izay heveranareo anaty, miscroll mijery film. Mifamaly amin'ny olon-lato manam-potoana. Mamaky Baiboly tsy manam-potoana. Mivavaka tsy manam-potoana. Ankehitriny ary milaza tsy manana concentration loatra ako. Ediva eo amin'Andriamanitra mediva any aminy. Ny fantatro fotsiny dia natsoina hiteny amintsika tsirairay hoe miantehera aminy, mifandraisa aminy. Vakio ny teniny. Sarotra be ilay izy. Tsy haiko aloha fa dia nitenenana fotsiny hoe vakio dia ianaro. Ary zany ny anisan'ny antso atsika tsy voatery. Ndraindray tena misy fotoana mizatra vakianao dia tsy hitanao inona moa zany fa dia mivava. Saotranao aloha tompony amin'izay fa dia tsy azoko ilay izy. Izay ny dia efa izy. Dia vakio indray amin'ny herintaona, vakio foana. Fa mino hoe mandeha tsikelikely iny mitombo. Raha tia haritra hatramin'ny farany azakazaka tahaka amin'ny Paoly isika manana fifandraisana manokana aminy. Voalohany
fatary foana le antso natson'Andriamanitra ho inonao. Faharoa hitantsika eo nanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Fahatelo, miaraka amin'ny ainan'izany amina fiarahamoniny olona masina Paoly, na amin'ny teny hafa ihany koa ny teny lazako azy hoe nanana fiainam-piangonana. Ilay fiainam-piangonana eto zava-dehibe ny fiarahana amin'ny voro tahaka izao. Fa ankoatran'izay zava-dehibe mihitsy ny hoe manana fifandraisana akaiky amin'ny sasany aho. Miara-mandeha amiko, mifanitsy, mifanohana. Be da be ny zavatra tiako resahana momba ny hitako amin'ity Timoty 2:4 ity. Fa tena mazava hoe i Paoly apôstôly tsy niaina ny fiainany irery. Tsy hoe za rery sy ny tompo ity rahalahy, anaraka anareo tsara tsy anaraka, bon, any zany. Tsy menatra mihitsy izy miantso an'i Timoty. Tsy menatra izy niantso an'i Marka. Ny aika izy fa fitahiana ho azy ny fananany any lioka. Raha mamaky tsara ny Timoty 2:4 io isika dia mahita hoe tena zava-dehibe tamin'ny Paoly ireo olona hafa izay nataon'Andriamanitra miaraka aminy. Fitahiana avy amin'Andriamanitra izany amin'ny Paoly ary manentana antsika hoe aza miala amin'izany. Ary mazava ho azy nandray manahirana, mafy ny fifandraisana. Ndraindray raha mety atombontsika voalohany amin'izany raha tsy diso tamin'ny lady voalohany tamin'ity taona ity ny resaka momba ny Demasy isika. Fa i Demasy io ho an'izay namaky ny Filemona ilay epistily fohy indrindra ny sorata amin'ny Paoly. Anisan'ny sorata amin'ny Paoly ihany Demasy hoe mpiara-miasa amiko, mpiara-manompo ahy ao amin'ny tompo. Eo amin'ny 10 nefa any amin'ny fiafaran'ny antson'ny Paoly dia 10 amin'ny Timoty 2:4 io ny tapany voalohany. Inona ny tenenin'ny Paoly? Efa nandao ahy i Demasy. Tsy hoe nandao azy no ny asan'ny tompo na ny antson'ny tompo ho any amin'ny toeran-kafa, fa no ninona fitiavana izao fiainana izao dia lasa nakany Tesalonika izy. Izany no mahatonga indraindray misy olona tsy hitantsika intsony eo anivon'ny fiangonana. Tsy hoe nandroso amin'ny finoana fa noho ny amin'ny fahotana. Noho ny fitiavana izao fiainana izao. Ary marary ny fo indraindray mahita ireny. Fa maninona arany? Dia tsy niteny kory, tsy mazava. Tafitohany ianao avy eo raha teoriana mare, ka izao nitranga dia izao nitranga dia fa ahoana? Misy izany. Tena misy izany. Tena misy izany olona miala amin'ny fitiavany an'Andriamanitra izany noho ny fitiavany an'izao tontolo izao. Ary rehefa tena akaiky anao vao maika marary. Dia inona no atao? Izay misy olona tsy dia fandraisako loatra amin'ny olona intsony. Marary ny foko rehefa miala ilay olona. Izany ve no nataon'i Paoly? Iaina ny lay ratra, iaina ny miala elony, hatrehan'ilay izy hoe tena nandao Demasy noho ny fitiavany an'izao tontolo izao. Fa tsy nataony nanala azy amin'ny antson'ny tompo eo amin'ny fiainany sy ny amin'ny fahitany hafa ihany koa nefa. Izany ihany fanaontsika ankehitriny e. Raha misy fiangonana tatoato tena mieritreritra mihitsy hoe mila mikombona kokoa ny vava amin'ny fanaratsiana. Réseaux sociaux io nandray ray amin'ireo zavatra ahitana ny tsy fahafehezan-tenantsika amin'ny resaka vava. Raha misy fiangonana atao hoe avy misy olona zato amin'io fiangonana io, olona ray amin'ireo ny atao hoe mpangalabola. Io fiangonana io ve mpangalabola? Fa ndraindray isika mora maninona? Io fiangonana io efa hatramin'izay mihitsy efa hitako tsy somary hafahafa io. Akombona ny vava azafady rehefa zavatra tsy nitson'Andriamanitra anao. Izany ray amin'io tsy miteny hoe ratsy foana ny réseaux sociaux, any fiangonana aza mbo manana réseaux sociaux. Fona mizoa teo izao ny tena zo mihitsy ohatra misy le flash aza atao be dia lolo mbola tsy asiana sary koa satria fantatra hoe mety misy sasany amintsika zaza sociaux any amin'ny Facebook any izay tsara azahoanareo tory avy amintsika koa izay. Fandrandray ny ray amin'ireo olana amin'ny réseaux sociaux dia ny fieritreretantsika fa mila mahafantatra ny zavatra rehetra isika. Ny tandrema amin'ny fotsika. Na io fieritreretantsika mila mpahafantariko ny olona rehetra izay momba nahako. Tandrema. Tsy voatery tsara izany. Fijoroana vavolombelona maro-potitra alefa any rehefa anao ihany. Tena fitorianan'ny tompo. Manala anisan'ny resaka izany teo tamin'ny resaka teolojian'ny olona tamin'ny lakamisy teo. Ny intelligence artificielle ankehitriny lasa totady hakatoeran'ny olona. Ilay tena fiombonana dia mahazo hainao anatin'ny fahotantsika ao isika rehetra izay tsy dia tia mifandray kokoa amin'ny olona. Nefa masinina ilay mifandray. Dia ny masinina izay tianao no ho teneniny.
dia Timoty faharotoko fahatelo Paoly efa nisatsy Timoty faharotoko fahatelo iny izy Timoty faharotoko fahatelo izay manitikitika ny sofinao na diso aza no lazainy aminao fa tsy ho namana tsara. Verina any amin'ny Demasitsika fiombonana amin'ny olona masina fa tsy amin'ny masinina, fiombonana amin'ny olona masina fa tsy amin'ny telefônina. Manao Google Meet tsika vavaka isaky ny larobia hariva amin'ny 7 miara-mivavaka tsika ao. Fa zava-dehibe zany indrindra ny fikasako zany mety maherihery ny fiteniko fa mifandriko azo tsika hoe zava-dehibe ny fiombonana amin'ny olona masina, ny aly dia masy. Fa mahita ihany koa nefa isika tantaram-panavotana ao anatin'izany, marika le niteneniko teo. Timoty faharotoko faefatra andininy faha 12. Tapany faharoa, ao Onesisy Paoly ao. Alao i marika dia hoeto miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Izy amintsika mahalala ny tantara marika. Asan'ny apôstôly toko 10 any amin'ny tapany farany. Nampiady amin'ny Paoly sy Barnabasy io marika io. Satria amin'ny Paoly io marika io dia tsy azo antoka loatra amin'ny asa fampony. Tianao izy dia manao dia miala, ianao mety hatrany dia miala tampoka izy. Zany ny tantaran'io marika io. Fa eto nefa Paoly dia miverina miteny mahasoa ahy ny marika iny fa alao izy. Izany niaritra ny fahadisoan'ny marika tao. Izany naka azy Barnabasy. Tantaram-panavotana zany. Ary zany indray misy sasany amintsika any amina misy taontsika mandalo vanim-potoana izay ohatra ny te hiala amin'ny finoana. Ohatra ny indraindray tsy te hiala amin'ny finoana fa dia te higré avy ialao amin'izao fotsiny aloha raha dia zararahina. Dia misaotra ny tompo amin'ny mafilo sasany ny amin'ny fahamasinana ny lohany sasany anatin'ilay mafilo zany mafilo masina. Izay ilay teny tiako atongavana. Mafilo masina maniny tsy manaiky mihitsy. Mandondomba ravarana avao na ahoana. Efa mibebaka. Mahery ao amin'ny tompo. Mivavaha mivavaha. Avaha. Mialao aho amin'ny ratsy. Miverena. Satria izany ny zavatra anisany nataon'ny Barnabasy tamin'ny marika, niaraka tamin'ny marika. Tantaram-panavotana. Ilay tsy nahasoa amin'ny Paoly teo aloha, aty amin'ny fifaran'ny fiainan'ny Paoly teneny mahasoa hafa alao i marika. Ankoatran'izany nefa misy koa ny sandoka eo anivon'ny fiangonana anatin'ny fiarahamonina tahaka an'izao. Ary zany mahatonga miteny amintsika hoe engany hoe renesitsika saina mipetraka tsara ty zavatra lazaiko ty a. Malasa saina analoha anankiray ny asan'ny apôstôly toko 20 dia miteny mihitsy Paoly rehefa nampiantso ny olon'ny fiangonana tany Efesosy misy ambodio izy eo aminareo dia avy aminareo reo ihany ary no hiavindy. Paoly no niteny an'izany amin'ny olona tany Efesosy a. Dia eto dia tia ampitandrina antsika. Zavatra mety misy mihitsy zany amintsika reto. Ny antsoin'ny Paoly ambodio dia olona izay mitondra fampianaran-diso sy miteraka fisaratsarahana. Ny tsiravaina ao anatin'izay dia ilay fiombonana. Ny ampitandremana ao anatin'izay dia iza no mampisaraka ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tsy mety zany ary halan'Andriamanitra. 14. I Aleksandra mpanefy-varahana dia nanisy ratsy ahy be loatra. Ny tompo amaly azy araka ny asany. Inona indray nitsika hoeny eo amin'ny tompo namaly ahy araka ny asany. Ho atsika tsy mieritreritra tsara an'io. Paoly atsalao aloha mba mivavaka ihany mba hamindra fo amin'ny lohan'ny tompo e. Zany ve mivavaka nitenen'ny Paoly eo? Ny tompo anie hamaly ratsy azy. Raha sanatria amintsika misy mikasary ratsy hanimba an'izao fiangonana izao na hanimba fiangonana hafa, dia te hijoro miaraka amin'ny Paoly koa ny tompo anie hanisy ratsy anao, hamaly anao arak'izay tokony mendrika anao. Sarobidy amin'ny tompo ny fiangonana, ny ran'i Jesosy no nividianan'ny fiangonana, tandremo manimba ny fiangonana. Io moa mbola débat be io hoe i Aleksandra io hoe mpianao am-piangonana sa tsy. Ny azo antoka amin'ny toyany eo dia misy sasany teo anivon'ny fiangonana voataonany. Indraindray ny olona rehefa sendra takony io izahay mpitandrina foana ny loha olona na izay nandray ny andraiky no mahazo ratsy. Raha misy olona ohatra noho ny antony efa tsy azo anoharana tokony esorina eo amin'ny fiangonana, iza ny ratsy, iza ny nanala azy. Fa tsy mba mihitsy hoe nanao ny ratsy tokoa izy. Misy fahendrena efa apetraka Andriamanitra ohatra hoe Korintianina voalohany toko 5, inona ny tenen'ny Paoly manoloana an'ilay lehilahy anankiray mijangajanga, esory. Inona amin'ny teny hafa zany raha atao mivantana kokoa, roay, hiala eo aminareo izy. Zava-dehibe ao anatin'izay, ilay fiombonana. Satria ilay olona iny manimba n'ilay fiombonana, manimba ny filazantsara an'i Kristy.
toy izantsika ny elevako teny teo mananatra amin'ny Paoly zany Timote eto tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ay. Inona ny taraina amin'ny Paoly eo? Tsy nomba mihitsy ny olona tamin'izany fanapahan-kevitro zany, tamin'izany zavatra nataoko zany hanalany Aleksandra. Dia tsy nisy nomba ay fa nandao ay avokoa izy rehetra. Zany hoe nisy maromaro zany tao nandao amin'ny Paoly koa. Zany hoe mba apôstôly ihany very Paoly dia manao an'izany zay koa hiala. Dia ho an'ireo fantatry Paoly hoe olona mino ny tompo ireo no teneniny manaraka eo hoe tsy ho saina hoelika izy ireny ane izany na fandriam-Paoly eny na nandao azy izy ireny fa enganeka ireo izay manana finoana tokoa hiorina tsara foana ao amin'ny tompo na hiverina ao amin'ny tompo. Ary miteny an'izany hoe misy indraindray izany tranga izany eo anivon'ny fiangonana. Aza mieritreritra hoe mpiara-mivavaka aminay amin'ny tanà City Centre Analakely. Dia aka miara-mivavaka eo dia mora itokisana daholo. Ndao ifampisokatra amin'ny fo ifankafantatra bebe kokoa fa ny toky dia miorina amin'ny tena fahalalana marina hoe azo antoka ve ny olona ray sa tsy. Tena mino ny filazantsara tokoa ve. Indraindray manontany ohatra hoe tanora anambady dia ilay pahirizina hoe mino ny tompo ve aloha ilay olona tianao sa tsy mino ny tompo? Ahoana ny ahafantarako fa mino ny tompo izy dia indraindray tea maly amin'ny fo fientanentanana mihitsy hoe mino ny tompo ve ianao dia tsy fantatra hoe takiny ahoana ny olona mino ny tompo. Tsara eritreretina, ahoana zany ilazanao fa mino ny tompo ianao nefa tsy fantatra ny olona mino ny tompo. Fa iny moa zany dia hoe ny fitiavana mahajamby. Verina mino ny tompo daholo rehefa bogosigosy na manjamanja. Tandremo fa misy fitaka izany. Izay zava-dehibe nefa ilay fiarahamonina araka ny tenenin'ny Paoly teo. Ireo olona rehetra tany san'ny Paoly ireo dia tena hoe niaraka nanao fiainana tamin'ny betsaka. Tsy ary nandeha rery zany izy, fa misy akaiky azy miantso ary izy indraindray rehefa izy rery. Mba tongava aty, ary ho antsika ihany koa. Tsara anie izany miantso izany. Efa fantatra hoe mandalo ady sarotra ianao dia miantso ny sasany. Izao ny zavatra mitranga, aza miavinavina ao ambadika hoe vitako rery ity. Indraindray avinavina amin'ny fisehoana iny. Ary izy koa tsy voatery aseho gazety, araka ny teneny tsy aseho gazety koa io. Fanjarantsika no mifampitandrina arak'izay tson'Andriamanitra antsika. Fa efatra farany ao anatin'izay izay hitantsika mazava natonga amin'ny Paoly naharitra anatin'ny fihazakazahana dia hoe nalala ny fiarovan'Andriamanitra tamin'ny ratsy izy. Na amin'ny teny hafa dia tena marina neo antsika tena mpino an' Jesosy manaraka ny antson'Andriamanitra mihazakazaka ao anatin'izany hazakazaka ny antsoin'ny tompo antsika izany hoe te hitahiry ny finoana hatramin'ny farany. Tena marina ny filazan'ilay teolojianina mpitandrina Amerikanina anankiray John Piper ny anarany hoe ady ny fiainana manaraka ny tompo. Anaty ady tsika. Ady io. Raha mieritreritra ianao hatramin'izay nandraisanao an' Jesosy ianao tena misosa be tokoa ilay fiainana. Izy dinio tsara sao dia tsy ao anatin'ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy aloha. Dinio tsara. Raha izy tena tsisy ady mihitsy fa tonga dia milamina na ianao mbola manao fiainan'izao tontolo izao dia tsy anatin'ny antso. Ary ny tena tiako lazaina anatin'izany, tena misy ry havana, tena misy ry zareo ry fiangonana, tena misy zany Satana zany. Tena misy zany tsy fampitahorana fotsiny, tena misy ny afo be, tsy fampitahorana ny olona hoendry fotsiny zany. Tsy hoe tsy asiako fotsiny, tsy fampitahorana ny olona hoendry zany. Fa tena misy ny afo be. Izay noharian'Andriamanitra ho an'ny Satana sy ny firongony izay mpanohitra an'Andriamanitra. Ka raha mpanaradia an'i Jesosy isika dia manana mpanohitra isika tsy iza fa Satana sy ny firongony. Eo amin'ny Timoty faharoa toko 4:17 nitsangana teo anilako anefa ny tompo izay ilay fiaterana amin'Andriamanitra nampahery ahy mba ho tanteraka tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba ho renjetilisa rehetra izany izay ilay antsony. Ary izaho dia novonjena teo ambavany liona. Liona ara-baky teny ve ny tenenin'ny Paoly ao? Sa nisy endrika an'izany eny ambavan'ny liona izany ny iainan'ny Paoly. Fanenjehana, fanoherana. Indray nisany ametrahana fanontaniana foana isika ireo ve mieritreritra raha mahita amin'ny Paoly amin'izao na tamin'izy nanoratra ny Timoty faharoa toko 5 tsy nafinaritra mijery amin'ny Paoly mitakaitra ny hoetiny eo amin'io trano layany eo amin'ny nofiny io ny amin'ireo tora-bato samihafa kapoka nahazo azy. Karazam-bava liona samihafa
mba vandragona raha ejeny teto. Zafady eje fa mahafinaritra mihitsy le dragona. Miteny an'le dragona fa tsy le dragona mahafinaritra. Tompony amelaneloko. Toy izany 9:20. Ny tompo anafakay amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Anafaka an'izy amin'inona ho ny tompo? Sa rehefa apôstôly ianao tsisy ratsy zany intsony manjoanao. Izay tenenao ihany rehefa mitenenao misy ratsy dia tsy maintsy misy ratsy ho azy eo amin'ny fiainanao. Zany no sasany na dia pino azy. Fa tena miteny amintsika tena misy zany ady izany. Mikasa, mitetika atsika hanala amin'ny sitrapon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Taonantsika eo amin'ny fitiavana n'izao tontolo izao, fitiavana vola, fitiavana zanaka mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana vady mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana fiangonana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy izy daholo zany. Fa mba hahatonga antsika ho tia zanaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, ho tia ny vady araka ny sitrapon'Andriamanitra, ho tia ny fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny tompo no ivony. Fa zany nefa tian'ilay ratsy ho atsombadika foana. Ary miteny Paoly eo, hamonjy ahy ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra. Ohatra amin'ny resaka ny Aleksandra teo tsika ilay olon-dratsy tsy manam-pinoana, tsy tia ny fiombonana na mety tsy tia an'i Paoly manokana sy ny asan'Andriamanitra. Tesaloniana 2:7-2. Ahoana ny anisan'ny vavaka tenin'ny Paoly ao? Tsy Satana ny toeriny eo, tsy Satana fotsiny, manohatra ny Satana izy mazava ho azy, foana ny fisehoan'ilay izy. Ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa. Sa izay fiangonana mandray ny rehetrarehetra? Ahoana izy ny teniny eo? Vonjena ho afaka amin'ny olona. Ny andininy voalohany eo mivavao anay mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa. Ny zavatra tsaroko izay tamin'ny heritaona tena mino hoe nisy tena hoe tononoko amin'ny anarana mihitsy ilay olona teo anatrehan'Andriamanitra. Tena mino hoe valim-bavaka avy amin'Andriamanitra nanafahany an'ilay olona teo amin'izay everiko hoe toerany teo amin'ny fiainako izay mitondra faharatsiana. Ary atao vavaka izany. Rehefa hitantsika hoe manelingelina amin'ny fanarahana ny tompo. Anareo anatina fifandraisana fantatra hoe mitaonanao amin'ny fahotana foana ilay olona. Aza misalasala mihitsy, mivavaha ny tompo, esoreo amin'ny fiainako iny tompo. Ianao mahalala mety aty am-poko aty, mety misy fianteherana fiankinan-doha amin'iny olona iny, fa rehefa manala ahy aminao dia sory eo amin'ny fiainako. Vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay. Anisany ahafantarana ny olona hafahafa sy ratsy fanahy ny tapany manaraka, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Ny olona tonga dia tsy mino an'Andriamanitra dia tena hoe mitetika fotsiny ny animba anao tsotr'izao izy sy ny antsonao. Tandrema ny amin'ny olona tahaka an'izany. Tompony hiarantsika amin'ny ratsy tahaka an'izany. Mateo 9:7-10. Raha mbola mieritreritra ianao mandeha ho azy io fiainana kristiana io tsy misy ady. Misy ady io. Vavaka nampianarin'ny tompo ao. Ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafaha anay amin'ny ratsy. Zany dia mazava-dehibe rehefa mivavaka dia mivavaha ihany koa. Tompo arovy amin'ny ratsy izahay. Tsy fitiavany tena izany. Tsy finonom-poana izany. Ary mazava ho azy ny teneniko eto hoe tsy hoe rehefa misy olana dia ny devoly foana, tsy izany ihany koa. Fa ny teneniko eto hoe misy zavatra sasany tena fantatra hoe fanafihan'ilay ratsy. Mangatà ny fiarovan'ny tompo. Ary ny fampaherezana lehibe. Lioka 2:20 efa nitoriako teto ihany koa izy ity, anisan'ny tena mampahery ahy indrindra ao anatin'izany hoe mba haharitra hatramin'ny farany anie isika, ahavita ny hazakazaka hatramin'ny farany, ahatahiry ny finoana hatramin'ny farany. Dia tena izay tompo mino afa tahaka ny nataonao tamin'ny Petera ny nataonao ahy. Ary mazava ho azy Jaona apôstôly dia manoratra an'izany any amin'ny Jaona voalohany 2:1 sy 2. Fa Lioka 2:20-1:3 sy 2:3 jerevy nge mialohan'ny anenjehany samborana an' Jesosy io. Hoy ny tompo, ry Simona, Petera ihany ny Simona, Josafy ihany ny Leksisy. Ry Simona, indro i Satana efa nitaky anareo ho kororoiny toy ny vary. Ry tanteraka, ry tisisi. Indro Satana
efa nitaky anareo hokororoina toy ny vary fa le vaovao mafaly manaraka eo le mampitehitsinjaka teverina amin'le fitoriana teny taloha mihitsy ohatrany tohitako mihitsy Jesosy ohatra miteny tsy ohatra miteny efa le hitanareo fientana tanan'ny olona mitoro nefa izaho nangataka ho anao ry Simona Petera mba tsy ho levona ny finoanao. Ahoana ny afahako matahiry ny finoako hatramin'ny farany? Vitako amin'ny herin'ny tenako ve? Tsia. Fa ilay nivavaka eo no antoka satria izy no namonjy ahy, izy no mivavaka ho ahy, izy dia Andriamanitra. Nivavaka ao ny Jesosy ho an'i Petera hoe tsy ho levona ny finoanao. Misy vavaka ve rehefa Jesosy no mivavaka azy dia tsy mivaly? Misy sa tsisy e? Taovy matotra. Aiza zany ny antoka tokony alalantsika sy ampientanetana antsika hoe aharitra hatramin'ny farany isika mitiazakazaka ity? Ao amin'i Jesosy ilay namonjy antsika sy mivavaka ho antsika izy. Jaona voalohany toko 2 dia milaza zany, mifona ho aso anao izy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Afaka ny aharitra hatramin'ny farany isika ary ataovy hatramin'ny farany. Ary fatatsika ao anatin'ilay fiarovana amin'ny ratsy, izay ny teneniny eo. Nangataka Satana fa za efa mivavaka mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Misy famerenana amin'ny laoniny, ary izany mahatonga nateteny amintsika azo antoka izany faharetana hatramin'ny farany izany ao aminy, miantehiry amin'ny fanaovana an'ireo efatra ireo. Ary aty amin'ny mpamaranana tiako averina any amin'ilay hoe eny na hatramin'ny antsika aza ny afoy tsy maty antoka isika. Tsy maty antoka isika. Apokalipsy toko 12:1-12 amaranako azy. Dia avereno atao ny domaine de définition ny atao hoe fandresena ho anao. Fa maritana ny atao hoe fandresena. Io ny référence io. Tsy référence napetraka tany an-tsaintsika tany. Napetraky ny fiarahamonina sy ny politika sy ny ekonomia sy ny sisa. Io ny référence ny amin'ny atao hoe nandresy eo amin'ny fiainako miaraka amin'ny Jesosy. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny ranjan'akondry Jesosy Kristy. Teny nanambarany azy maharitra amin'ilay antso iny, manambara ny filazantsara ny Jesosy. Ary tsy nankamamy ny ainy izy, na dia ho faty azy, na maty aza Paoly rahalasana bavy tapahan-doha, nandresy izy. Na havita ny azakazana izy, na hatahiry ny finoana izy. Ary izany ny antso antsika ihany koa. Mendrika ny anolorantsika ny aintsika ny antson'ny Tompo. Fandriko tenganeny fotsika tsiraray avy hikatsaka an'izany fandehanana amin'ny azakazaka ny Tompo, miady ny ady izay tsy ny Tompo atsika ary ny hatahiry ny finoana hatramin'ny farany. Voalohany, fantary foana ny antsonao. Ny antso ankapobeny fotsiny amin'ny maha-kristianina, nantsoina hanao ny sitrapony isika, nantsoina handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isika. Arengany ho asehony bebe kokoa hatrany hoe inona ihany koa. Faharoa, nantsoiny antehatra aminy isika hivavaka aminy, antehatra amin'ny isan'andro isan'andro. Tsarovy ilay hoe ny zanak'Israely tany hevitra efa 10 taona isa-maraina, eninandro anatin'ny 7 andro makamana vao maraina foana. Tiako be ny antson'ny mpiara-mamaky ny Baiboly azy, mana isam-bolana, mana isa-taona. Fa inona? Mana isa-raiso ampamatorana izany. Raha maratra ianao ny amin'ny hoe legalisme izany dia sitrano eo anatrehan'ny Tompo e. Katsao izy. Dia mivavaha isan'andro isan'andro, atomboina amin'ny 2 minitra 2 minitra fa tena mifantoka tsara. Engany hitombo tsikelikely. Fahatelo, aza mahafoy ny fiombonana. Ampiasain'Andriamanitra ny fiombonana tahaka an'izao. Paoly nanana ny Timoty, ry Marka, ry Lioka, ary mazava ho azy ao anatin'ny fiombonana. Misy miala tahaka andry Demasy, misy miketrika zavatra ratsy tahaka andry Aleksandra. Fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiombonana. Fa efatra farany vavaha foana ho an'ny fiarovanaN'Andriamanitra manoloana ny antsonao. Satria tsy faly ilay ratsy, tia hanalanao amin'ny antsony. Tia hanalanao amin'ny antsony. Fa engany ny Tompo no hatahiry antsika hatramin'ny farany ho anatin'ny fahataterantsika an'izany rehetrany. Raha afaka mandroso ny mpihira sy ny mpitendry, andao izy tsangantsika tsiraray avy dia andao hihevitra sy hamaly an'izany tenin'Andriamanitra izany isika dia sady manangataka ny Drea
taonantsika ao amin'ny fanatonana ny latabatry ny tompo ao anatin'ny famaliana